miditra eto toerana mbola iverina amin'izay antsika moa amin'ny vaovao iraisam-pirenena fa ny toerana aloha no resahantsika farany dia fananana eny amin'iny faritra Ambohidratrimo iny. Antanterana teny amin'ny kanjana Ambohidratrimo izay tokoa ny androany tolakandro ny lalao famaranana amin'ny fifananana nentina nankalaza ny jobilin'ny filohan'izany seksiona eny Ambohidratrimo izany ka ny ekipan'ny Cobra no voaositra tompondaka tamin'ny fifananana io. Ny ekipan'ny Cobra ireto miakanjo fotsy ireto no voaositra tompondaka tamin'ny fifananana baolina kitra notanterahana teny amin'ny kanjana Ambohidratrimo nentina indrindra nankalazana ny 550 taona na mpikambana any James Christopher Andrianarivao taon'ny seksiona Ambohidratrimo. Ny ekipan'ny FC Cedric no lavin'izy ireo tamin'izany taorian'ny fandakanana tirobut 7-4. Nisaraka sala ronoromo ny rototana nandritra ny feptaona ara-dalàna tombony hoan'ny mpandresy tamin'ity fihaonana ity ny fananana ireo mpilalao kalaza toa Andrinakata sy Lama. Tokana ny voninahitra ity hilanona ity ny filosi ny sekretera jeneral'ny Ligna Lamanga ho an'ny ity taranja ity teo ihany koa ny ben'ny tanàna Ambohidratrimo Clovis Arthur marihana fa anisan'ny mpilalao tao amin'ny ekipan'ny ESA Ambohidratrimo tamin'ny fotoanandro ny filohan'ny Alpha, ny ben'ny tanàna kosa no filohan'ny club. Tena marina zany zay tokony fitantanana ny kianja filalaovana na tena izy zany hoe tena kianja filalaovana izy fanaovana matcha tokony rano tena izy tokony tsy azo anaovana entraînement miezaka tsika zany ho tonga amin'izany tanjo zany tsy efa tonga tsika fa miezaka ho tonga amin'izany tanjo zany mba ahafahantsika manana tanora zany mba mirapiratra na izany naty zany efa eo ampany manana ndraiky zay terrain anankiray fanaovana entraînement fotsiny dia amin'izay fotoana zay mino sy manantena fa zay vao tena hoe afapo ny tanora. Isan'ny ezaka lehibe koa ilay fitaizana tanora ohatr'izao koatra ny baolina kitra dia koa mba zavatra tena anisan'ny ezaka lehibe dia lehibe ny tena izy nge io ny président ny ligue afaka namarina na disoteniko zao hoe tsy sarotra be ny ampandroson'ny football eto Madagasikara raha ohatra ka tsy manana terrain fédération, tsy manana terrain ligue, tsy manana terrain section, tsy manana terrain ny commune tsirairay avy fa raha ny tena izy zany any aoriana ary mbola tokony isaky ny fokotany tokony isy terrain fa ny tokony tanjona voalohany zany commune tsirairay avy tokony hanana terrain dia ny section tokony hanana terrain, ligue tokony hanana terrain, fédération tokony hanana terrain ary terrain ezahana foana Mifanotsy tamin'ny ankianjan-dray araka izany ireo mpitantana sy ny mpilalao vahiny.